Falimeravatsika tsirairay avin-drahitra tsy tia zoma maraina fa 10 volana oktobra ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka n'izao fandaran'izao ary mirary sosahady ety am-piandohana alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofina anio dia vavaksika. Iranay tsara anjejon-danitro atolotra ianao ny deran'ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola tombontsoa lehibe no anananay miaraka aminao eto. Ngataka aminao izahay mba ho avaozinao manjakariva amin'ny fisainanay ka atakatra ny zavatra tianao ambara, atakatra ihany koa fa misy zavatra tsara lavitra noho ny hitan'ny masonay izay omenao anay. Miasa ao amin'ny fonay tsirairay avy, miasa ao amin'ny fisainana ihany koa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny hevitry ny firaisana amin'Andriamanitra. Ilaina amin'ny Jaona voalohany toko voalohany dia ny 7 manao hoe izay fahitanay sy renay no ambaranay aminareo mba azahoanareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amiray sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Amen. Ny firaisana amin'Andriamanitra no hainy fanahy. Hitantsika ny manazava an'izany amin'ny fomba kanto sy amin'ny teny tsara rindra saingy ilay fanandramana iainana izay mampisy lanja ny tenantsika, izany ny tena ilaina. Izay manana io firaisana amin'ny Kristy io dia anambaran'izany eo amin'ny toe-tsaina sy ny teniny ary ny asany. Tsinotsinona ny fiakaiketsika, ny finoantsika raha tsy miseho amin'ny fiteny sy miseho amin'ny asantsika ny voatsara. Ny firaisana, ny firalahiana eo amintsika samy isika sy eo amin'ny Kristy, izany ny vokatra hita eo amin'ny sampany tsirairay an'ilay voaloboka velona. Araka ny soratra masina, ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra dia miray fo sy saina amin'Andriamanitra, ny mahafantatra azy amin'ny alalan'ny fanandramana sady mikolokolo fifandraisana masina aminy amin'ny mampanavitra azy. Tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fankatoavana marina no azahoana an'izany firaisana izany. Raha tsy misy io firaisana io dia tsy te-polon'Andriamanitra intsony ny fo fanjakan'ny fahavalo izay miasa hatanteraka ny sitrapony amin'ny alalan'ny olombelona. Boky mivelatra izay azon'ny rehetra vakiana eo ambany tara-pahazavan'i Kristy ny filazany tsara. Io no fahazavana marina nahatongavan'i Kristy mba omena an'izao tontolo izao, efa nandray an'io fitiavana io mpianatry Kristy marina. Araka ny fahazavana nomeny Tompo antsika dia fantatsika fa ny loza lehibe indrindra mety ahazon'ny olona dia ny famitahan-tena. Mitady hirika hidirany Satana, haka ny endrik'olombelona izy ka hiresaka amin'izy ireo ary ambabo indrindra ny teniny. Tahaka ny nakany fanahin'i Kristy ihany no hakany fanahy azy ireo. Raha tsy fitiavana madio sy masina ary tsy mitady ny azy tahaka an'izay hita teo amin'ny Kristy no mameno ny fon'izy ireo, dia ho latsaka mifandrika Satana izy ka hiteny sy hanoratra zavatra hafahafa mihitsy aza mba hamitahana na ny olom-boafidy aza raha azo atao. Izao ny tsarovo amin'ity maraina ity, azo sitraka amin'Andriamanitra isika raha manaraka ny oam-piainan'i Kristy izay nanompo tsy tampitiavan-tena ka mitoka amin'ny fahamendrehany tahaka ny zaza ary mankatoa ny didiny. I Kristy no modely tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika. I Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha manaraka azy isika, raha mitandrina ny didiny, manam-pirofo ihany koa fa tia azy dia tsy ho velarana mihitsy. Fa hahita ny fahazavany ary izany nanosika antsika andeha amin'ny lalana marina. Amen. Iranay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mbo amboarinao ny fisainana sy ny fo ka tsy salasala izahay izay anaiky ho volavolainao mba hanaraka an'ilay modely tsara indrindra dia ianao izany. Angatahanay ianao mba hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy Tompo ka aokany ny fiainanay mba ho araka ny sitraponao tokoa. Aminaran'i Jesosy, amen.
miaritra